Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio talata fa 20 ny volana marsa 2025. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminao ny amin'ny zavatra nasehon'ny fanahy masina tamin'ny zanako vavy tamin'ny zoma ifoan'ny asabotsy lasa teo zany. Ry havana efa nanambara kely ihany aho tao anatin'ny en direct fa anio zany no anambarako izay tiany fanahy masina zany mba afantaranao bebe kokoa zany amin'ny zava-miafina izay tokony hitandremantsika tompoko. Ry havana, anjaranao misafidina ino ianao na tsy ino fa manambara ihany aho. Manambara ihany aho ka anjaranao sisa, anjaranao sy ny tompo sisa fa vita ny editiko sy ny zanako vavy ao aorianan'izao fanambarako lehibe izao. Ry havana, manasanao aloha zako hiarivavaka amiko alohany anambarako ten'Andriamanitra izay zany nomeny fanahy masina an'kio andraisako zany ilay nofy nasehon'ny tompo tamin'ny zanako vavy. Iara hivavaka isika tompo. Jesosy eo, Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, Andriamanitra tokana ianao rery ihany no tokony ho tompoy ny nofy rehetra. Ka ity aho Jesosy eo, anambara amin'ny zanakao eran-tany Jesosy eo, izay andray Jesosy eo, ny fampitandremana lehibe ho an'ny malagasy rehetra, na ny metisy, na ny olona izay mbola mampiasa izany anarana tsy izy izany. Jesosy eo, mangataka ny hery avy aminao Jesosy eo, oka ianao hampitafy hery ny olonao tsiraray avy tompo tena ifoa Jesosy eo, hiala amin'ny fahazarana ratsy rehetra. Jesosy tompo, mangataka koa Jesosy ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy eo, rakofy ao ambanin'ny tana maherinao zay Jesosy malala rakofy amin'ny ranao Jesosy ambeno izay tompo Jesosy eo. Oka koa ny fanahy masinao Jesosy no hiteny amin'ny alalako satria dia fitaovana fotsiny ihany aho, ka mitenena fanahy masina ka zay tianao ambara ihany no voambara eto. Mitenena fanahy masina malala satria ianao no Andriamanitra, ianao no mampiseho ny zava-miafina, ka misandrata satria ianao no fiandohana, ianao lay Andriamanitra, ianao lay Yahweh, ianao lay Adonai, ianao lay Yeshua, ka misaotra anao fanahy masina. Raisy ny kontrola ny tenako satria fitaovanao aho, kely sy bitika aho, ka mitenena amin'ny alalako fa ity aho manetry tena eo ambanin'ny tana maherinao, ka mitenena fanahy masina. Jesosy tompo, oka ny ranao Jesosy eo, andrakotra anay tsiraray avy, ka amin'ny anaranao tompo no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra, ny plan rehetra, zanatsipika zay mitady alefa ny anafika anay dia tsy ambinina izany, fa adorako amin'ny ranao zany Jesosy, levoniko amin'ny ranao zany Jesosy, ravako amin'ny ranao zany Jesosy, potehako amin'ny ranao zany Jesosy, satria anao lay afo mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka afatotra amin'ny ranao tompo ny asa maty satana rehetra dia atsipoka ny andavaky ny elo, satria tompo ianao ray no afaka mandravarava mandany ny fahavalo rehetra, ka oka tompo ny ranao manda afo manodidina anay tompo, satria anao no Andriamanitra mendrika ao ambonivoninahitra, ka misaotra Jesosy eo, nidera ho anao rery ihany. Aleluia, aleluia, amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, ny ten'Andriamanitra foy izay horaisiko dia ilay ao amin'ny bokin'ny Isaia. Raha nokatra ten'Andriamanitra zany an'kio dia nahitan'io verset io, dia tsapako zany fa io zany no tiany fanahy masina zany hoentiko alohany anambarako zany ilay nofy nasehony tamin'ny zanako vavy. Ry havana, ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fa 5:20 dia ny andininy fa 5:10 ka hatramin'ny 6:20 no hovakintsika. Hoy ny tenin'ny tompo, hovakiko amin'ny anarany. Marina tokoa fa ianao dia Andriamanitra miafina, ry Andriamanitry ny Israely sady mpamonjy io. Hitsanga menatra sy hangaiay izy rehetra. Eny, andeha aman-kenatra avokoa ny mpamorona sarin-javatra ivavahana. Amen. Ry havana, hitanareo zany. Eto zany dia manambara ny amin'Andriamanitra, izy rery ihany no Andriamanitra mpamonjy. Andriamanitra lehibe zany io fa ny olona zany izay mpamorona sarin-javatra ivavahana dia ambarany ten'Andriamanitra hoe hitsanga menatra sy hangaiay, ary tena hoe andeha aman-kenatra avokoa zany. Ry havana, ny statut dia tsy Andriamanitra izany.
be dia be ten'Andriamanitra manambarana izany. Tena mananatra antsika foana ny tompo mba hifoazantsika. Manambara ten'Andriamanitra fa hoe hitsanga menatra sy hangahiay izy rehetra, eny andeha aman-kenatra avokoa ny mpamorona sarin-javatra hivavahana. Amen. Ry havana, ten'Andriamanitra dia mbola manambara ihany koa eo amin'ny 17:20 hoe ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe ny tenako no ny anianako, ny vavako no ivoahan'ny fahamarinana. Teny tsy hiverina foana izany dia ny hoe izao no andolean'ny lohalika rehetra sy ianianan'ny lela rehetra, hoe ao amin'ny tompo ihany no voalaza fa misy fahamarinana sy hery, ka izy ihany no ho anton'ny olona amikenatra dia ireo rehetra tezitra aminy. Ao amin'ny tompo no anamarinana ny taranak'Israely rehetra sy ananany rehareha. Amen. Ry havana, ao amin'ny tompo ihany no anamarinana antsika, ao amin'ny tompo ihany no anamarinana antsika. Ry havana, teny izy eto hoe ny taranak'Israely rehetra fa isika koa anatin'io. Tsy maintsy ho amarinana atrehan'i Jesosy tsika tsiraray avy. Ary koa ny lohalika rehetra dia ny ten'Andriamanitra mihitsy manambara hoe hoy ten'Andriamanitra hoe ny tenako no ny anianako, ny vavako no ivoahan'ny fahamarinana. Teny tsy hiverina foana izany dia ny hoe izao no andolean'ny lohalika rehetra. Ajanoko hatreo. Ry havana, eo amin'ny tompo ihany, eo anatrehany ihany, rehefa ho avy ny fotoana, ohatran'Andriamanitra ray eo amin'ny 2:20 manambara eo anatrehany ihany no andolean'ny lohalika rehetra. Andolean'ny lohalika rehetra. Amin'ny 2:20 dia manambara hoe ovakiko ireny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe mijerea ahy dia ho voavonjy ianareo ry vazan-tany rehetra, fa izao no Andriamanitra ary tsy misy hafa. Amen. Izy irery no Andriamanitra ary tsy misy hafa. Ary amin'ny 10 Exodosy 20 dia mbola manambara ihany koa fa izy irery no Andriamanitra. Ry havana, mila tena mitandrina mafy dia mafy isika fa zava-dozana tompoko no ho avy zava-dozana. Exodosy 20 dia ijoro vavolombelona rehefa avy eo. 2 dia 3 koa. Hoy ny ten'Andriamanitra avakiko amin'ny anarany. Izao no tompo Andriamanitra ao. Eo ihany dia ajanoko eo aloha 2. Didy folo io ny voalohany dia hoe izao no tompo Andriamanitra ao. Izy rery ihany no tompo Andriamanitra antsika. Tena izay marina ve tompoko ny amin'ny fiainanao? Dia ny 3 manambara koa hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Amen. Dia ampinany 4 hoe aza manao sarin-javatra voasokitra. Ajanoko hatreo satria efa miverina matetika eto io. Okanao no hamaky azy manontolo. Ry havana, miteny ten'Andriamanitra hoe izy no tompo Andriamanitra. Dia koa hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Akely ny ambara eto amin'ilay Andriamanitra kely izany hoe eto ambany hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izy ihany izany, izy Andriamanitra lehibe ihany. Dia koa hoe aza manao sarin-javatra voasokitra. Ry havana, zava-doza zavatra misy ka tena tokony hitandrina mafy isika. Ry havana, zavatra nisy dia ny zoma zany, ny zoma lasa teo dia no ny tonga avy nianatra zany ny zanako vavy dia marary be zany endohan'izy io, izy avy any zany, izy avy tany zany dia no ny avy eo tsy tafasakafo akory izy zany fa nina zavatra kely fotsiny zany nambarana taminahy koa dia natory satria tena narary be anazy zany ny lohany. Dia no ny avy eo zany nampanofy azy zany ny fanahin'ny tompo zany nitondra ny fanahiny nampiseho zava-miafina taminy. Hitanao ato video ny sary okanao amaky miadana na koa hitady zany amin'ny internet zany mombany io anarana io. Dia naseho an'ny fanahy masina zany zavatra miafina tany Madagasikara zany ny fanahiny. Dia ny fo maraina be hony izy zany andeha hoe anambara amiko zavatra hita zany. Dia no nefa andeha anambara amiko izy zany zavatra hitany dia mbola anatin'ny torimaso satria mbola maraina be zany taty aminay taty. Dia no ny avy eo nandeha raha be ny orony. Dia no nefa afaka elaela zany dia taitra zany. Dia tonga izy zany avy eo anambara amiko ny zavatra nisy zany.
ry havana zava-doza ny zavatra hitany ilay zanako, zava-doza ho iaho ka oka ianao hitandrina mafy de mafy, anjaranao na ino ianao na tsy ino tompoko, satria na izaho zao ary a dia tsy mbola nafantatra ny fahamarinana talohany io andro zoma teo voalasa teo io, fa noho efa nanambara zavatra nisy ny zanako vavy dia tena hoe namariny ny tompo dia hisaorako ny tompo lehibe fa mazava tsara ny amin'ny fampitandremana omeny tompo ny ankohonako ary koa zany ho anareo izay mandray. Ry havana, tao anatin'ilay fanazavan'ilay zanako tsy raisiko en détail zany le izy fa tonga zany dia izay tiany fanamasina ambara zany no ambarako eto. Ny zavatra hitany zany a dia tonga tany Madagasikara zany ny fanahiny, dia tamina toerana zany a ohatrana tendrombohitra izany zany a ny tondrasany fanahy masina azy. Alohan'ny ho tonga any a dia tsy maintsy miampita lakana zany, dia nisy olona maromaro zany a hitany, dia izay olona zany hiditra amin'ilay toerana zany dia tsy maintsy zany a manana lakile ahafahana miditra amin'ilay toerana io. Ry havana, noho efa nandeha zany izy a hiditra amin'ilay toerana dia misy zany olona fohy kely izany a mitary-dalana zany a zay olona zany a ho ao, zava-doza tonga dia fanta fa hoe vazimba izany, vazimba izany zany hoe mamindra aloha zany amin'ny toerana amina lalana aloha zany a alohany andeha hiditra zany amin'ilay toerana ohatrana tendrombohitra, de hoy zanako vavy ilay toerana io a ohatrana trano fiangonana gasy taloha zany a no misy an'ilay izy zany, dia koa zany a na hoe toerana zany a fivavahana gasy teo aloha zany. Ilay izy zany a ohatrany tany amin'ny tanin'ny Farao reny, ohatrany any Ezipta ireny, dia koa ohatrana fasana olona malaza koa zany a izy io. Azonao angamba ny tiako ambara zany hoe any amin'ny toerana any Ezipta de fantatsika tsara fa ohatran'ireny hoe piramida ireny zany a ohatrana fasana koa zany a en même temps zany a anatin'ilay toerana. Ry havana, nitsofoka tao amin'ilay ohatrana tendrombohitra zany a ilay zanako zany, dia misy olona hafa ihany koa zany a teo. Noho efa tafiditra tao izy a dia ilay ao anatin'ilay toerana io zany a de tena hoe ohatrany misy décoration volamena hafahafa zany, lokona volamena gasy. Ry havana, lokona volamena gasy. De noho avy eo zany a hoy izy a noho efa tamin'ilay ohatrana couloir zany satria misy efitrefitra zany a ilay toerana nidirana io zany a, dia misy zany statue kely fohy zany aloha zany hivizitenao ilay piesy ao anatin'ny toerana io a, dia amin'izany couloir izany, akaikin'ny couloir izany angamba no ohatr'izay nanambarany anazy zany a, dia misy statue anankiray zay. Io statue io a dia mbola feno menaka zany ilay statue, dia izy io zany a fohy kely ary koa zany a ohatrany hoe be kibo be zany, tsy ohatra fa tena ohatra zay mihitsy. Dia ilay izy zany a tarehan'ilay izy zany tena hoe ratsy izy zany zanako vavy, de ilay volony a ohatrany hoe mibotsina zany anankiroa zany amin'ny sisiny anankiroa. Raha ohatra ka mijery video ianao a dia ohatran'ireny paozina volo any Madagasikara tamin'ny taloha ireny zany, ohatrany hoe arandrana angambany a de ohatrany akaikin'ny sofina zany ohatrany hoe boribory lehibe zany a paozin'ilay volo zany a no fanambarany zanako vavy azy. Io devoly statue io a dia sady tsy lahy hoy izy a no tsy vavy, zava-doza tompoko, sady tsy lehilahy no tsy vehivavy, dia ny kibo zany a ngeza be, ilay izy a fohy kely, ilay izy a volamena zany, volamena, lokom-bolamena gasy. Ry havana, ary misy ohatrana menaka mitsororoka amin'izy io, dia misy fombafomba atao zany hoy izy a alohany hiditra zany amin'ny efitra hafa zany amin'ilay toerana io ihany zany. Ry havana, dia tsy maintsy manao an'ilay fombafomba io zany alohany zany hiditra hivizite zany ny efitra hafa izany. Zava-doza, dia tao anatin'ilay toerana zany dia nampafantaro fanahy masina taminy zany hoe ohatra zany ataon'ny olona zany rehefa miditra ao zany.
ry havana mibeba aza manaiky manosotrosotra zavatra amy tenanao avy amin'ny hoe toerana avariananina na hoe mandraraka zavatra amy tenanao na hoe mitoerana avariananina ny tendrombohitra zao na tendrombohitra zao. Ry havana zava-doza dia io sary voasokotra io izy a misy ohatrana pozina boribory zany amin'ny kibony zany hoe ohatrany hoe sarisary zany amin'ny kibony io statut io zany atao marika zany ohatrany hoe hitanareo le olona manao fati-dra reny de tena hoe tatana kely mihitsy zany ilay tanana ohatra fa eto zany a ilay am'le kibony de ohatrany hoe nisy zavatra natao mihitsy tena hoe amina zavatra maranitra zany natao marika boribory sy ohatrany marika hafahafa zany zany amin'ny kibony io statut io zany. Ry havana volamena hoy izy ilay izy. Raha mijery ianao ny sary eto amin'ny vidéo dia ohatran'io ohatrany hoe lokona volamena io ilay izy. Ry havana zava-doza tompoko, zava-doza mampitandrina antsika Jesosy, mampitandrina ny tompo satria fanompo-tsampy marikoriko. Ry havana janoko hatreo ilay nofy zay ihany mitsapako hoe ambarako eto fa ny fanahy masina dia nampafantatra azy no nefa nifoy ny zanako vavy no nefa nifoy izy dia nasainy nijery amin'ny internet dia latsaka tamin'io hoe iza moa io fanompo-tsampy ao Madagasikara io. Ry havana mazava tsara fa hitanao io soratra io okanao hitady ilay hoe atao hoe zanahary izay de tsy anaran'Andriamanitra izay oka ianao amaky na koa le hoe andriananahary. Ry havana zava-doza tsy anaran'Andriamanitra izany fa Andriamanitra kely, Andriamanitra volamena izay tompon'ny razantsika rehetra gasy rehetra teo aloha dia io no mbola voatony ny vavantsika ao Madagasikara. Mbola maro ny mivavaka amy razana de mampiasa an'io anarana io. Misy ara mampiasa baiboly mbola misy an'io anarana io hoe andriananahary na hoe zanahary. Ry havana zava-doza mibeba tompoko. Asa na ino ianao na tsy ino anao sy ny tompo sisa oka ianao hitady amin'ny internet mba hitanao ary mety ino ihany ianao fa raha tsy ino moa ianao dia anjaranao sisa rehefa tonga eo anatrehan'ny tompo ianao. Ry havana ny zavatra anankiray no nefa avy notantarainy zanako vavy tamiko zavatra rehetra zay naseho anifanahy masina taminy a dia izany a mbola fanimpanina ihany de nametrahako tanana izy ataoko délivrance zany nataoko délivrance izy zany ataony tompo délivrance moa zany satria za fitaovana fotsiny ihany. Ry havana no ny avy eo natsapa izy fa te handoha dia no nandoha izy ny zavatra nivoaka avy tao aminy dia zavatra kely maintimainty kely betsaka ohatrana vary zany a fa potipotika zany maintimainty tena maintimainty ohatran'ireny lokona charbon reny ary koa fotsifotsy ihany koa fa ohatrana pozina vary ihany koa zany a no nivoaka avy tao ambavany zany no nivoaka avy tao aminy zany izy nandoha zany. Ry havana zava-doza izany fa nampafantatra zany ny fanahy masina fa ilay fanononana lay anarana hoe zanahary sy fanompo-tsampy tamy razam-be rehetra teo aloha no efa nakasika ihany koa tamin'ny ireo zanaka naterako. Ry havana tiantsika Jesosy manafaka izy manafaka ny tompo satria no ny efa nametrahako tanana izy araka nambarako teo dia nanafaka ny tena ambony zany Jesosy tam'izay ody ratsy rehetra ny amin'ny fanompo-tsampy izay mbola tavela tanatin'ny vavoniny zanako tao. Ry havana tamin'io de mbola nivoaka raha ihany koa ny orony
ry havana tiantsika ny tompo, tiantsika ny tompo ary manafaka izy, manafaka izy. Engany eka ino ianao, engany eka ino ianao. Ajao Andriamanitra, tadiava ny tompo bebe kokoa, fa raha tsy mino moa ianao dia anjaranao sy ny tompo sisa averiko eto ihany. Ry havana afaka tanteraka ny aretin'andohan'ny zanako vavy, sitrana izy. Raha tamin'ny araka ny nofo teo aloha, raha mbola tsy tena hoe nifikitra tamin'ny tompo izahay, dia nikoropaka ao any amin'ny hôpitaly, nitondra azy ao any amin'ny dokotera. Fa ny tompo eo Jesosy, izy no mpanasitrana, izy no mampiseho ny mirakla, izy no mampahita ny tsy hita mba inotsika zanany, mba iomanantsika hiditra any an-danitra. Ry havana marobe no any amin'ny elo, marobe. Tsy afaka isika anompo an'Andriamanitra sy ny razana. Oka izay tompoko, mifoaza fa tianao Jesosy. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika tompoko. Ary ny teny tamiko ny zanako fa misy tanàna manodidina an'io toerana io. Ary zavatra hita zany amin'ilay tanàna dia gasy sy metisy zany no mipetraka amin'ilay tanàna manodidina, manambara izany fa ny gasy rehetra, satria parabola, ny gasy rehetra izany ary ny metisy ihany koa zany dia lasa anatin'ny fombafomba tsampy zany hoe fomban-drazana ny amin'ny fanompo-tsampy. Ry havana tiantsika ny tompo, maminy isika ary miantso antsika izy mba hialantsika amin'ny fanompo-tsampy. Miala tompoka amin'ny fanompo-tsampy. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Zavatra ray koa tadidiko eto dia ilay statue hoy izy dia ohatran'ireny bolongambolamena le ohatran'ny hoe déformé reny raha mahita ianao, ohatran'ireny ny paoziny. Ry havana tiantsika ny tompo, lehibe ny tompo, masina izy, mbola miantso anao izy. Ry havana miova, misaramo zavatry ny tany, tadiavo Andriamanitra, tadiavo izy ilay ten'Andriamanitra, fa amalenao izy. Ary anamarina izay rehetra nambarana izy raha tena mitady azy marina ianao. Vonjeo ny fanahinao sy ny ankonanao raha misy ankonana ianao, fa tsisy tsony ny fotoana. Ry havana izay tompony anio, fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto aho anambara izay tia ny fanahy masina ampaherizana anao na iza ianao. Voninahitra eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.